Dovalir anaranao ny vaovao faramizao miaraka miasy. Rox, boisson énergisante. Rox Sayan. Lama Star Max manolotra ho anao. Lama Star Max. Rox, yas manolotra ho anao. Malagasy TV Info. Alatsinainy fa 12 volana septembre taona 2024 miaray pandray tomboko lasy tomboko vavy ary tonga soa tanatin'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Malagasy TV na ny Malagasy TV Info izay anasako anao mpanajana ny anaraka izany hatramin'ny farany fotoan'ny mazatra aloha mialohan'ny idirantsika amin'ny antsipriam-baovao izay teo arahantsika vetivety ny lohateny misongadina tamin'ity androany ity araoara. Olona miisa 7 tao amin'ny fokontany Benetsy commune Ankilimanilika distriktan'ny Toliara faharoa no nisy nakankeriny farany herinandro lasa teo raha ny fanambarana nataon'ny OMC any an-toerana. Andian-dehilahy avy amin'ny fikambanana mazoto ny tompon'antoka tamin'ity fakanakeriny ity. Ity fikambanana ity izay manohitra ny tetikasa base Toliara saingy nanamafy ny manam-pahefana fa tsy mifandraiky velively amin'ny tetikasa hitranga ity. Amin'ny faraka amby folo ny volana desambra izao no anatanterana ny fifidianana loholona eto Madagascar raha ny didim-panjakana no laniny teo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta. Mitentina 10 tapitrisa ariary kosa ny caution na ny petrabola ho an'ny lisitra iray andray anjara amin'ity fifidianana ity araka ny fampahafantarana androany. Nanamafy ny fisintonana lakolosy amin'ny fanatsarana ny fampianana ny demokrasia eto Madagascar ny eo anivon'ny Transparency International Initiative Madagascar amin'izao fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia izao. Tsy amin'ny andro mpifidianana na ho an'ireo mpanao politika fotsiny ihany ho izy ny fitakiana demokrasia fa manana adidy amin'ny fitakiana izany ihany koa ny olom-pirenena tsirairay avy manoloana ny fiainana amin'ny andavanandro eo anivon'ny fiarahamonina. Vaovao avy any Toliara vetrany arano amboatsika izay antsipriam-baovao izay. Olona miisa 7 tao amin'ny fokontany Benetsy commune Ankilimanilika distriktan'ny Toliara faharoa no nisy nakankeriny ny farany herinandro lasa teo raha ny fanambarana nataon'ny OMC any an-toerana. Andian-dehilahy avy amin'ny fikambanana mazoto no tompon'antoka tamin'ity fakanakeriny ity ary nampiasa fitaovam-piadiana sy torabato izy ireo rehefa tratehaky ny mpitandro ny filaminana tao aorian'ny fanarahan-dia ny arahana tamin'ny vokon'olona ity fikambanana mazoto ity moa izay manohatra ny tetikasa base Toliara saingy nanamafy ny manam-pahefana any an-toerana fa tsy mifandraiky velively amin'ny tetikasa fa fakanakeriny tsotra izao no nitranga tamin'izany Christian Dimbia no mitatra ny andindiny izay. Nitrangana fakana ankerin'olona miisa 7 tao amin'ny fokontany Benetsy commune Ankilimanilika ao amin'ny distriktan'ny Toliara faharoa ny andro ny asabotsy lasa teo tokony tamin'ny 9:00 raha nitatitry ny OMC any an-toerana. Andian-dehilahy avy amin'ny fikambanana mazoto manohatra ny tetikasa base Toliara ny tompon'antoka tamin'ity fakanakeriny ity raha nambarany ny manam-pahefana. Nisy fokontany avy amin'ny fokontany Benetsy no nampandreny mpitandro ny filaminana ka nirosoana avetrany ny fanarahan-dia sy ny fametrahana ny velam-pandrika amongorana ity asa ratsy ity. Tao amin'ny alany ampasy malinika ny tratehaky ny mpitandro ny filaminana ireo mpakankeriny. Tao anatin'izany efa nisy ny sakana, tifitra sy ny torabato nataon'izy ireo ka nisy ny fifandonana na hery vaika sy ny tifitra avy amin'ny mpitandro ny filaminana. Dia nisy velam-pandrika moa zany efa nomany ireo olona nanao fakanakeriny ireo ary avetrany moa zany nanokatra fitifirana ny torabato ary ny orakoraka zany ireo olona nanao fakanakeriny ireo. Ka manalohana izay ihany koa moa zany ny mpitandro filaminana dia naka ny ataontsika ny fepetra rehetra ihany koa mba iarovana ny ain'ireo mpitandro filaminana sy ny fokon'olona nanaradia. Tanatin'izay moa zany nisy ny ainana fohy tamin'ireo mpakankeriny ary nisy ihany koa ny naratra teo amin'ny mpitandro filaminana. Efa karohana fatratra sy manana rara hiampangana azy eny anivon'ny fitsarana ny olona miisa 9 anatin'ity fikambanana mazoto ity ohatra ny fanazavana. Marina fa ireo ilay milaza fa mpikambana anivon'ny mazoto ireo dia efa misy dossier izany hoe efa karohina satria misy fitorian'olona maro amin'ny eo amin'ny 7 lahy eo izy zany
anisan'izay ananan'olona fitoriana mifofon'olona eo amin'ny tapatananany eo amin'ny commune Kilmaliny. Ary efa fomba fanao mpamerikeliko reo olona reo satria efa inefatra tranga inefatra no misy ny vonitsiratra arahana fakanakely nataon'ireo. Nanamafy ny OMC ao Toliara faharoa fa tsy misy ifandraisany velively amin'ny tetikasa basy Toliara ity raharaha fakanan-keriny ity. Ny tsipaka tanteraka io fila zany io nefa ny avy amin'ny FIMA na ny fikambanana masikora Rivola Sampana Antananarivo raha ny fanokevitra ny filoalefitry ny Androany. Tsy nisy hoy izy ny fakanan-keriny fa fanakanana ireo andian'olona saika anapaka ala tany-toerana nataon'ireto andian'olona avy amin'ny fikambanana mazoto ireto. Inona moa zany ny vilona fanafiana dia tsy hoe misy an'ilay filohan'ny volomahery izay arahany rehetrarehetra hoe maître VM no fahafantarany rehetra azy izay amin'ny commune Kilmaliny ihany koa zanaky ny vokatany Benety izay nampaniraka olona zany andeha napaka ala zany ho atao ny fify amin'ny olona ala mampiteraka resabe sy adevitra zany mahakasika ny basy Toliara io. Nahita an'izay ny avy amin'ny fikambanana mazoto ireo le namana zany izay miandry ny oaly io ary mihery any anaty ala zany hatramin'izay fa eo amin'ny telo volana eo dia nandrara andro le iraka fa avy amin'ny lehibe ny volomahery io zany hoe tsy azo notapahana ity aty fa izahay miaro an'ity ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao dia navadika indray le izy fa hoe mpanao kidina pinina ireo le namana eo amin'ny fikambanana mazoto ireo. Mariana moa fa efa tafaverina somatsara ireo olona telo nisy nankakeriny tao amin'ity fokotany Benety distrika ny Toliara faharoa ity. Vaovao mikasika ny fifidianana olona kosa indray ano anoizatsika ny fampahalalam-baovao. Didim-panjakana telo no nolanina teo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny fahasivy volana septambra teo mikasika ny fizotry ny fifidianana olona izay ho tanterahana eto Madagascar. Isany ao anatin'izany ny fandaniana ny daty natolotry ny CENI anatanterahana izany dia ny fahatraika ambin'ny folo ny volana desambra izao sy ny fiantsona ny mpifidy vaventy handray anjara amin'ny fifidianana ary ny tety andro rehetra mialohan'ny andro ny fifidianana. Mitendina impolo tapitrisa ariary kosa ny caution na ny petrabola ho an'ny lisitra iray handray anjara amin'ity fifidianana ity araka ny fampahafantarana androany. Ny andindiny izay eo amin'ny rindran-tsary ny Ertina Rakotoniana. Tao aorian'ny tolo-kevitry ny CENI tapaka fa ny fahatraika ambin'ny folo ny volana desambra izao no anatanterahana ny fifidianana olona eto Madagasikara araka ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny fahasivy ny volana septambra teo. Mahatratra impolo tapitrisa ariary ny petrabola na ny caution ho an'ny lisitry ny antoko izay mandrosaka kandidata ho fidiana raha io filan-kevitra io izany ary namafisiny ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta izany androany. Miverina ny caution ho an'izay mahazo vato mihoatra ny 100,000 amin'ny fifidianana na lanina tsy araka ny fanazavana. Enimpolo tapitrisa ariary na 60 millions d'ariary no caution aloha ho an'ny lista azavaina tsara ho an'ny lista fa tsy ho an'ny tsirairay akory ao anatin'ny lista tafiditra ao anatin'izay. Efa ao anatin'io didy mpanjakana io ihany koa ny pitsopitsony hoe aiza daholo andoavana an'izany rehetra izany. Misy ny atota taratasy ilaina amin'ny fandoavana an'izay caution izay. Ny famerenana ny caution moa dia tsy niova fa dia ireo mahatratra 100,000 mihoatra ny suffrage exprimé no miverina ny 100,000 na lany na tsy lany zany ka mahatratra an'izay. Latsak'izay zany dia tsy miverina ny caution ao anatin'izay didy mpanjakana izay. Isokatra ny fahasivy ka hatramin'ny 17 ny volana oktobra izao kosa ny fametrahana ny atota taratasy filatsahako fidiana raha ny tatratrany araka ny lalàna 10 andro mialohan'ny andro ny fifidianana no mamoaka ny lisitra ny eo anivon'ny voamera mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny CENI na mafisiny ihany koa fa ireo mpifidy vaventy misy ankehitriny no andray anjara amin'ity fifidianana olona ity. Voamera manokana ny misahana ny fifidianana dia ao anatin'ny 10 andro melohan'ny datin'ny fifidianana izy no mamoaka ny listre definitiva izay nahafeno ny fepetra zany hoe raha kasitsika amin'ny vanim-potoana rehetra dia tokony eo amin'ny 12 oktobra no mivoaka ny
liste définitive andreo na afenony fepetra fa zaraiko amintsika ihany zay zavatra mety ho zava-dehibe ho an'ny vahoaka malagasy dia ny hoe ny mpifidy vaventy zay misy amin'izao fotoana izao no anatanteraka ny fifidianana sénatorial zany hoe ny ben'ny tanàna sy nireo mpanolontsaina communaly sy municipaly. Toa ireo fifidianana teo aloha bilita tokana no ampiasaina amin'ny fifidianana olona ho avy io ary ka nolazain'ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina hatrany. Hanomboka ny 7 ny volana novambra izao ny fampelezan-kevitra ka hifarana ny 7 ny volana desambra. Ny 10 ny volana desambra kosa izay andro iray mialohan'ny fifidianana no andro ny fahanginana mialohan'ny fifidianana na ny silence électoral. Eo amin'izay fifidianana izay hatrany efa ao anatin'ny fahavononana tanteraka ny seni atrika ny fikarakarana izay fifidianana olona izay araka ny namaran'ny filohan'ny androany etsakilan'izay safidy ny rotsahana na tsy ho an'ireo mpisehatra ara-politika amina fifidianana toy izao no anehoana ny herin'ny antoko politika iray ka mampanontany tena ny safidy ny tsy andraisan'ireo antoko sasatsasany anjara amin'izany raha ny fanehoan-kevitra deranela kotomay efa sy hafitra antrinaina. Naneho hevitra ny herinandro lasa teo ny avy amin'ny antoko HVM fa tsy handray anjara amin'ity fifidianana ity izy ireo no ny tsy mahara-dalàna ny zotra fifidianana raha nampitain'ny Rivotra Kotovao filohan'ny antoko HVM sady efa loha olona no efa filohan'ity andrim-panjakana ity ihany koa. Ho azy tsy ampy ny mpifidy misy komina tsy manana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina tsy misy koa ny filohan'ny Faritra sy ny mpanolontsain'ny Faritra araka ny voafaritry ny lalam-pandrenana tsy iray tsy kombakomba amin'ny tsy fanarahan-dalàna ny HVM ho hiatrany ny fanazavany. Ny tenin'ny seni tamin'ny herinandro ngamba zay solotenan'ny seni totrany secrétaire exécutif sa directeur exécutif iny hoe marina zany fa mbola misy commune tsy misy ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina fa vitsy ane reny mba azonareo tsaina ve zany toe-tsaina zany ny toe-tsain'le olona dia eritreto ane le olona mpikarakara ny fifidianana tompoko zay tokony hampanen'ny lakilosy amin'ny tsy fampina tsy tomombana no entina manatanteraka amin'ny fomba ara-dalàna ny fifidianana no miteny an'izany hoe tsy maninona io tsy misy verizo amin'ny demokrasia. Etsy andan'izay nilaza ny filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena sady olom-boafidy Augustin Riamananoro fa ny fotoana toy izao no tokony anehoany antoko politika iray ny mahantoko politika azy marina dia ny fandraisana anjara ao anatin'ny fifidianana ka mahagaga hoy izy ny antony salasalan'ny antoko HVM ny andraisana anjara amin'izao fifidianana izao kanefa antoko mba manana ny toerany teto amin'ny firenena ihany izy ireo. Tsy hitako zany zay ananganana antoko politika ary tokatra anjay anjara amin'ny fifidianana ianao fantatsika tsara par définition par excellence vocation d'un parti politique c'est pour participer au processus électoral aux élections raha fahitako anazy zany tokony iverenanao fikambanam-panao asasonga many SVM dia raha valiny mahatoko politika anazy satria manala baraka ny mpanorona an'izany ny filoha-mpanorona zany atoko zany satria efa nanana olo-boafiditra reo teo aloha ary efa nitantana ny tany sy ny firenena ity hatramin'ny filohan'ny republika ka hatramin'ireo androm-pianjakana rehetrarehetra modely ratsy zany zavatra zany tsy afaka ny anotery vaimanta anazy fa dia tsofina rano zareo mba ho isan'ny olona mpanara-maso ary tsy tokony hanana teno ambarabetsaka koa hoe anotohana na tsy eny fifidianana zany fa tokony ifametan-tsoroka amin'izay mpandray anjara rehetra. Efa vonona tanteraka amin'ny fiatrehana sy ny fikarakarana ny fifidianana olona izay ho atao eto Madagasikara amin'ny 11 ny volana desambra ho avy izao ny vomera mahaleo tena misana ny fifidianana na ny seni ho ny filohan'ny androany. Efa ao anatin'ny fiomanana tanteraka ny fifidianana fa hitantsika moa ny calendrier nakatoavina ny sosikevitra avy ety amin'ny seni rehefa avy nandalo teo anivony haute cour constitutionnelle dia namoaka ny didim-panjakana teo anivony gouvernement efa tena ao anatin'ny fiomanana tanteraka zany eo anivony seni amin'izao fotoana izao. Efa anatin'ny vanim-potoana mialohan'ny fifidianana amin'izao fifidianana senatorial izao araka izany Madagascar ary efa natao tamin'ity androany ity ihany koa ny fanambarana ny andininy rehetra mahakasika izay firotsahana ho fidiana olona izay araka ny fampahafantarana nataon'ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina sady mpitondra teny ny gouvernemanta. Miverina amin'ny vahoaka amin'ny alalan'ireo mpifidy vaventy.
eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany rehefa marefo ny fitantanana ny fifidianana dia misy fiantraikany eo amin'ny demokrasia izany izay nambatra ny mpandray anjara tamin'ny lanonana fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fanofanana ho matianina amin'ny fitantanana ny fifidianana izay nitanterana teny amin'ny enam androibe tamin'ity androany ity tanjona ny hanamafisana ny fahaiza-manao hanatsarana ny mangarahary sy andrenana demokrasia matreto Madagasikara sy amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana idirany anarakoto mahifatrany ano mitatitra izay eo amin'ny rindra-tsara ny hafitra antriniaina. Manana ny lanja ny goavana eo amin'ny mahatany demokratika ny firenena iray ny famatorany rafitra ara-pifidianana izay misy ao aminy. Antoka ny famarina toeran'ny fanjakana njoro tamin'ny alalan'ny fifidianana rahateo ihany koa ny rafi-pifidianana mijoro amin'ny rariny tsy nintsiny. Eo ny asa sy ny fitatana mandarahara, hajaina ary eken'ny rehetra. Ny fikatsana indrindra izany no natanterahana androany ny lanonana nokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fanofanana ho matianina amin'ny fitantanana ny fifidianana izay natao teny amin'ny enam androibe androany. Tetika sairana amin'ny enam ny COI ny gouvernemanta frantsay ary ny REDOUTABLE tafiditra ao anatin'ny ezaka iarahamentana amin'ny fanatsarana ny fitantanana mangarahara sy maharitra ny fifidianana Madagasikara sy amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana. Zao moa natao zany dia fanamafisana ny fahaiza-manao eo ihany koa ny fanakadozana amin'ny lafiny traikefa. Rasana dia mba hampitovy ny fomba fijery amin'ny fahamaritana ny atao hoe concept hevitra izay mety mampiazoazo dia ao anatina fiaonana ohatran'izao zany no ampitoviana izay fomba fijery izay. Nisongadina tamin'ity fanombohana ity ny fisian'ny solitena ambony eto ny voalohany aminy ambasador la France, ny voalohan'ny CENI ary ny sekretera jeneraly ny COI sy ny solitenan'ny olombofidy dia ny filoalefitra ny antimeram-pirenena. Misy 30 mahery ireo mpandray anjara avy amin'ny rafim-panjakana sy fiarahamonim-pirenena mandray anjara amin'ny fiofanana. Fampizarana traikefa, fanamafisana fahaiza-manao ary fifanankalozan-kevitra. Tanjona goavana ihany koa ny ametrahana sekoly nasionaly ho an'ny fitantanana ny fifidianana ka anisan'ny fafanokafana amin'izany lalatsaina izany ity atrikasa izay tanterany raha ny fanazavana. Ao anatina atao hoe tetikasa gouvernance paix stabilité dia miandraikitra zany ny resaka ataoko hoe fampandrosoana ny resaka gouvernance eto amin'ny sehatra ny fondran'Antsibe indiana. Ao anatin'izany dia misy composante iray izay natokana ho an'ny fanampiana ny ireo mpikambana ao amin'ny COI zany amin'ny resaka fanatanterahana ny fifidianana. Tao anatin'izany nametrahana natao hoe réseau des organes des élections de la commission de l'océan Indien izay mampikambana izany ireo commission électorale atao amin'ny fondran'Antsibe indiana dia nisy ireo miankina amin'ny famatoran'ny ireo mpikarakara sy ny tompona andraikitra amin'ny fifidianana no avy ny demokrasia. Raha tsy misy mangarahara dia tsy hisy ny famarina toeran'ny fanjakana maharitra. Raha toka tsy misy fifidianana mandeha ao anatin'ny lalàna sy ny fangarahana tanteraka ary tsy eken'ny rehetra dia tsy ho maro toerana ny fitantanana ary Madagascar ankehitriny dia isan'ny nampiseho modely foana ary matoa nomena lanja manokana hoe aty Madagascar no anomboana zany sampam-piofanana zany dia midika zany fa matoky ny fitaram-panjakana malagasy ary matoky ihany koa amin'izay aitarika izay misy eto amin'ny tany sy ny firana izay ireo mpiara-miobina antoka rehetra. Amin'ny fanamafisana ny fahalalahana sy ny fahaiza-manao ireo mpisehatra amin'ny fifidianana dia antenaina fa tsy ho adidy fotsiny intsony ny demokrasia fa ho kolontsaina iainan'ny rehetra eto Madagasikara. Eny manerana ny ranomasimbe indiana mihitsy ny androany latsinainy 17 septembre rahateo no andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia. Au service de la stabilité. Fa manamafy ny fisintonana lakolosy amin'ny fanatsarana ny fampiarana ny demokrasia eto Madagascar ny eo anivon'ny Transparency International Initiative Madagascar tamin'ity fankalazana ny andro iraisam-pirenena demokrasia ity tsy amin'ny andron'ny fifidianana na ho an'ny mpanao politika fotsiny ihany io izy ny fitakiana demokrasia fa manana didy amin'ny fitakiana izany ihany koa ny olom-pirenena tsirairay avy manoloana ny fiainana amin'ny andavanandro eo anivon'ny fiarahamonina fanadihadiana entiny Christian Dimby. Latsaka angaterena ankehitriny ny fampiarana ny demokrasia eto Madagasikara raha tarafina amin'ny zava-misy amin'ny ankapobeny iainan'ny vahoaka eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao.
Ho ny teo anivy ny Transparency International Initiative Madagascar androany. Singa voalohany entina milaza izany hoe ity farany ny fahasarotana amin'ny fahafahana milaza hevitra, indrindra rehefa tsy miaraka amin'ny fitondram-panjakana. Eo anatrehan'izany, nanatanteraka hetsika fanairana teny an-dalambe ny Transparency International tamin'ny alalan'ny fanaovana akanjo mainty sy ny fanentanana ny olom-pirenena tsirairay avy amin'ny andraikitra mandray azy ireo eto amin'ny firenena. Naiza naiza eto amintsika dia mbola tsy misy, tsy mipetraka ary tsy voaharo izany demokrasia izany. Singa voalohany ilazana an'izany dia ny fahasarotana, ny fahafahana milaza hevitra, mivohy hevitra, indrindra fa ny hevitra izay tsy mifandray loatra amin'ny eritreretin'ny fanjakana. Anjaranay olom-pirenena, anjaranay fiarahamonim-pirenena no mampatsiahy fa ny feonay dia feon'ireo olom-pirenena samihafa manerana ny Madagascar. Raha mety ny ataonareo anatin'ny fanjakana, mety ny zavatra lazainay aminareo, izay lazain'ny olona no averinay. Raha tsy mety izay ihany koa no ataonay, izay ihany koa no asehonay, izay ny asanay ary mampatsiahy izay androany hoe ao anatin'ny tena tevana be izany demokrasia sy zo ilaza hevitra izany. Tsy voafetra amin'ny fifidianana na ny sehatra politika fotsiny ihany ny fampiarana ny demokrasia, fa manana anjara andraikitra amin'izany ihany koa ny isam-batan'olona manoloana ny fiainam-pirenena ankehitriny hoetrany ny fanazavana. Fomba anankiray andeha-miantsaina ny olona koa ny fiheverana foana hoe ny politika dia ho an'ny mpanao politika, ny politisianina ihany no mahazo mieritreritra politika. Asantsika olom-pirenena izany, asantsika fiarahamonim-pirenena izany satria ny politika dia miantraika amin'ny fiainantsika rehetra, fiainantsika tsirairay ary manana andraikitsika, andray anjara, anaramaso, ampatsiahy ireo nomentsika fahefana fa izy ireo dia manana tamberina andraikitra amintsika ary demokrasia ny fitakinana izany. Manana olana daholontsika rehetra ireo, olany rano, olany jiro, fampianarana, ny kolikoly, ny fahantrano. Dia izany mila hajanona fa raha milaza ny tenantsika ho anatina tany demokratika, izany no fomba voalohany tsy maintsy hajanona. Izay iviny, ankalazaina isaky ny 15 septembre ny andro maneran-tany ho an'ny demokrasia. Eto Madagasikara, efa malalaka ny faneho-kevitra ary tany demokratika ny firenena, ho kosa ny minisitra ny serasera sy ny kolotsaina. Azo tarafina izany ho izy ny fiatrehana ny fifidianana lo olona amin'ny 12 Desambra ho avy izao, fa eo ihany koa ny fahalalan'ireo mpanao gazety mampita ny vaovao eny amin'ny fiarahamonina. Tsy tokony ionina amin'izay fotsiny ihany nefa ny fampiarana ny demokrasia, fa mila jerena ireo teboka tokony asipana vozana hoetra ny Transparency International Initiative Madagascar. Lafim-baovao hafa kosa indray, ny finiavan'ny olom-boafidy manatanteraka ny mbina sy ny fandraisana andraikitry ny tsirairay no antoko ny fampandrosoana ho ny mpanolontsaina tanàna Antananarivo iray androany. Raha ho an'ity komina ity, maro ny fanatsarana sy fanadiovana ny fitantanana nataon'ny ben'ny tanàna hatramin'ny nandraisan'ny toerana raha ny tatry ny enim-bolana voalohany. Na izany ary, miantso ny fiarah-mientana avy amin'ny tsirairay ity mpanolontsaina ity amin'ny fampandrosoana sy ny fanatsarana ny tanàna. Fanampanazavana makasika izay. Tsy manana olana amin'ny fitantanana indrindra ny arabola ny komina Antananarivo renivohitra raha ny tatra nataon'ny ben'ny tanàna nandritra ny fivoriana ny arahana tamin'ny mpanolontsaina hoy Nestor Razafindramanitra mpanolontsaina tanàna eto amin'ny komina Antananarivo. Betsaka ihany koa izy ny fanadiovana na ny assainissement natao nandritra izay volana ny tantana ny ben'ny tanàna izay. Isan'ny mampandroso ho ihany ny fanazavana ny fisian'ny mangarahara amin'ny fitantanana ka tokony ametraka izany ny komina rehetra manerana ny nosy isian'ny fampandrosoana miainga amin'ny mpiasa tsirairay. Ankilany, tsy tokony andry mpanaramaso lava ireo olom-boafidy sy mpanatanteraka eto amin'ny firenena. Rehefa tokony atao dia atao zany. Rehetra mifidy ben'ny tanàna, mifidy solombavambaoka maninona izany, mazotoka izay mpanaramaso. Azay tena miteny mihitsy hoe ny olona voafidy koany mahay manatanteraka ny dingana ataony izy. Zany tsy laza aminareo afa-tsy mako conseil municipal za miteny aminareo fa raha commune urbaine Antananarivo angamba kosa mba misy zavatra azontsika tsapahitanana ny vita tanterahan'ny ekipan'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina reo staff talesina sisa rehetra. Io ange zany na iza mpanaramaso atsoinao na iza mpanaramaso atsoinao dia izao ihany rehefa lany ianao tanterao izay teneninao izao izay manatanteraka mazava fa tsy ho vita 100% zany fa rehefa misy finiavana.
Nilaza ihany koa ity farany fa tokony samy hanao ny asa tandrifiny tsirairay manoloana ny ady hevitra eny amin'ny fiarahamonina sy ny tambajotra serasera. Ao anatin'izany io izy ny fanadiovana ny tsena ho an'ny mpivarotra sy ny fanatanterahana ny asa ho an'ny mpitarika rehetra hatrany amin'ny fitondrana mahefa. Iverina remoramoa ny manadio ny tanàna io amin'ny alina. Misy ekipa manadio io e. Zay mba hiantsoko ny olona hoe ao anatin'ny schéma, ao anatin'ny lalàna feny fiainana fiarahamonina. Dia za zany mba miteny ny mpivarotra dia manana sobika. Rehefa avy nahazo saosy ianao ny varotra androany, mba entiko ny vakonao. Fa tsy hoe nahazo saosy ianao androany dia ny vakonao azonao ohatran'inona eo. Ao anatin'ny fahaiza-miaina, ao anatin'ny fandaminana ny tanàna, tsy Antananarivo ihany dia zay ny antso ataonay hoe zao re samy manao ny tandrifinitsika. Fa ny antsika zany ny antso atao dia zao mba tsy ho lasako vavany daholy fa ataovy tonga asa le resaka ao anaty FB, ataovy tonga ambony lambanana rangah le izy niza fa tsy miasa tifirina flesiny mbola tsy mamindra tifirina tontolotry. Asonao ianao mivavaka hoe taio zay nefa ny ray aman-drenao darofanao. Miantso ny olom-boafidy rehetra eto amin'ny firenena araka izany ity farany hiezaka hanatanteraka ny viana rehetra natao tamin'ny vahoaka. Ho avy izao ny fifidianana loholona ka tsy tokony kobakambava no ataon'ireo kandida amin'ireo mpifidy andray anjara fa viana afaka tanterahana hikatsahana ny fampandrosoana tanàna ho ihany ity mpanolo-tsaina ity. Mivadika lafim-baovao hafa mihitsy kosa indraintsika ato anatin'ity vaovao manaraka ity. Tsy fiteny fotsiny teny indi fa teny firaisankina fifankatiavana ary kolontsaina no tanterahana androany NDDOAS 2024 manamarika ny lanjan'ity fiteny fahatelo be mpampiasa indrindra maneran-tany ity amin'ireo olona miisa 700 tapitrisa mampiasa azy. Fankalazana isa-taona izay nomariana voalohany nanomboka ny faha-efatra ambin'ny folo ny volana septembre 2024 dia raha ny anarana koto mahefa no mitatitra ny andininy izay eo amin'ny sariny hiavitra antrinaina. उन पर है अधिकार जो देख न सके ना सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना. Ny teny hindi dia sady fitaovana fifandraisana no mariky ny maha-indiana. Mbola mitana andraikitra lehibe amin'ny fanamafisana ny firaisankina ao Inde ary heverina ho lakilen'ny fandrosoana ho an'ny Inde mandroso amin'ny taona 1724. Ao anatin'ny viana mahazagara izay mikendry fifampizarana, fahaiza-manao sy fahalalana eo amin'ny Inde sy ireo firenena manodidina, anisan'izany Madagascar. Singa iray fototra amin'izany fahaizana sy fanomezana lanja ny teny hindi. Nambaran'ny ministry ny kolontsaina sy ny serasera malagasy fa mihoatra lavitra noho ny fiteny tsotra ny hindi. Sehatry ny kolontsaina indiana fitaratry ny fanahy ary tetezana mampiray olombelona. Amin'ny alalan'ny fankalazana ny NDDOAS dia aseho ny fanajana sy ny firalahiana mampifamatotra ny Inde sy Madagascar. Ao anatin'ny tontolo iray mihazakazaka mankany amin'ny fanatontoloana, ny fiteny iray toy ny hindi dia sady fiaviana no hery mampiray. Avy any ivelany kosa indray miezaka mampiseho firaisankina sy mitady marimaritra iraisana amin'ny resaka palestiniana indray ny tontolo arabo sy islamika tonga maranisa any Doha Qatar ireo filoham-pirenena sy solon-tena ambony ankehitriny mitaky fepetra entitra manoloana ny Israely sy ny hetsika feno herisetra atao any Gaza. Dia raha ny anarako mahefa mitondra izay eo amin'ny sarin'ny France 24. Afficher leur unité et faire front commun face à Israël. Les pays arabes et musulmans entendent bien marquer le coup ce lundi à Doha. En amont du sommet, le premier... Nanao fanambarana entitra ny Prime Ministre Qatari mialohan'ny fivoriana lehibe anio. Araka ny nambarany tsy tokony ho zaravela tsy misy valiny intsony ireo heloka be vava nataon'i Israely. Nilaza ihany koa izy fa tsy misy antony ara-dalàna afaka manamarina ny fanenjehana nataon'ny Palestiniana izay heverin'izy ireo fa fandravana sy famafana tanteraka ny zony amin'ny tany niaviany. Araka ny tantitra ny ministera andraraham-bahiny Qatari, dia izy ny volavolan-dalàna raha manapaka atolotra mandritra ity feonana ity, andrasana ny fahatongavan'ireo filoham-pirenena iraniana, tiorka ary palestiniana.
manantena ny mpikarakara fa isy fivoarana entitra sy fanapa-kevitra iraisana miaraka amin'ny fipetra mivaingana etrehan'i Israely. Saingy amin'izao fotoana izao ao Jerusalema dia manamafy indray ny fanohanana ny Israely ny sekretera-panjakana Amerikanina Marco Rubio. Na dia eo aza nefa ny fanehoan-kevitra manohatra maneran-tany dia milaza ny fitondrana Amerikanina fa tsy hiova velively ny fifandraisana stratezika amin'ny Israely. Raha miezaka mitady vahaolana amin'ny alalan'ny filasikiny Doha dia mbola mitoetra any kosa ny fanerena sy ny fifandirana mampiharihary fa mbola lavitry ny marina ny fanantenana hitsahatra ny herisetra ao afovoany atsinanana. Benjamin Netanyahou continue de mettre la pression sur le Qatar. Le Premier ministre israélien a déclaré que se débarrasser des responsables du Hamas qui résident dans l'Émirat dia ny farana hatreo amin'ny vaovao iraisam-pirenena iny ihany koa tompoko lasitonyvavy ny fampalalam-baovao antsika tamin'ity alina ity isaorana hatrany ianao manaraka ny fahitalavitra sy ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Malagasy TV. Isaorana ihany koa ny teknisiana idinany Andrianandrasana nampita ny sary sy ny feo tany tokantranontsika tsirairay avy tany. Tena kosa mametraka ny veloma mandra-pitafa indray. Veloma tompoko. Malagasy TV Info miaraka amin'ny Yas. Lame Star Max, Brox,